misafidy anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 amin'izao andro alahady alina izao. Miarahaba tompom-bavy, manahoana tompokolahy? Andriamatora Zafindramaro Julio no vahintsika anio. Miarahaba tompoko. Miarahaba DG ary miarahaba ny mpanaraka ny émission solanga eto Madagasikara sy manerana zao tontolo zao. Ya, ianao dia chef de région teo aloha any amin'ny faritra Androy, Anosy. Ya, mandalo eto Antananarivo ianao dia ararotina mihitsy ny fahatongavanao eto mba ahafantarana ny hevitrao mikasika ny toe-draram-pirenena. Fantany voalohany nareo velo tany Fort Dauphin tany faritra Anosy naharaka tsara ny fandehan'ny raharaham-pirenena tao anatin'izay ray volana izay. Tena naharaka tsara ny toe-draram-pirenena izay tany amin'ny faritra Anosy indrindra tao amin'ny renivohitry ny faritra zany tao Tolagnaro nandritra an'izay ray volana izay. Fa kosa tsy piko eto moa zany fa tsy nisy fihetsiketsehana zany natao tany Fort Dauphin. Le izy moa zany tam'le fihetsiketsehana zay natao moa zany dia resaka jiro sy rano. Zay ny nentin'le GNZ taty Antananarivo zany. De raha ny ao Fort Dauphin manokana zany amin'io sujet io aloha zany dia tsy voakasika zay. Tsy voakasika satria tsara ihany koa ny mampahafantatra fa tamin'ny taona 10 faraparan'ny taona 10 dia nisy hetsika zay nitarihiko hetsika fagnomba zay tsy hoe niady amin'le orinasa QMM moa zany fa nanao fitakina maro dia maro zahay tamin'izay dia tafiditra tao anatin'le fitakina zany le famatsiana herinaratra ny tapin-tanànan'ny Tolagnaro dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona 2011 zany dia aven'ny mandena ny jiro zany ny électricité zany mamatsy an'ny Tolagnaro dia tsy misy délestage zany raha ny ao Tolagnaro aloha. Fa na izany tsy zany anisan'ny taintany ihany koa le olona zany amin'ny resaka vidin-jiro satria anisan'ny lafo vidin-jiro ihany koa zany. Fa izy ny andoavan'ny mponiny Tolagnaro jiro ny QMM sa ny Jirama? Ny Jirama ihany ka zany hoe misy fifanarahana zany ataon'ny QMM sy Jirama. Ny QMM mamatsy herinaratra ny Jirama fa mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany zany mandoa facture amin'ny Jirama zany. Fa lafo kokoa ny volalohan'ny olona. Zay aloha zany impressionné tena hoe lafo be mihitsy le jiro, le vidin'ny jiro sy rano any Tolagnaro. Momba ny rano? Misy olana mihitsy koa ny any Tolagnaro mikasika rano na ny fadiovany zany. Ary amin'izao fotoana zao moa zany dia araroto fa misy fitakina koa ataon'ny fiarahamonim-pirenena zany société civile satria nisy fahatsapana loto tao amin'ny lac Langrano zany. Ka i Langrano zany no mamatsy rano an'le tapin-tanànan'ny Fort Dauphin dia agnatin'ny misy fitakina koa zany. Zany hoe ny ranon'ny Fort Dauphin zany tsy dia madio ary koa maro ny toerana zay tsy mahazo manahaky aminay zao somary misy toerana ambonimboniny anay dia matetika tsy mahazo koa ny rano. Zany hoe problème ny Jirama zany. Problème na Jirama zany hoe manana olana ihany koa zany amin'ny resaka le jiro moa zany le resaka facture miopampara zay ny olana. Fa ny rano manana problème na rano koa zany any Tolagnaro. Fa ny jiro tsy misy problème. Jiro tsy misy délestage fa hoe panne technique no misy ndray. Dia iverina amin'le raharaham-pirenena tsika. Iny zany tsy nakasika loatra anareo ilay antony voalohany nisy le fihetsiketsehana. Fa nohon'izay vadika ho politika be le izy nanahoana ny fandraisanareo azy hoe miala Rajoelina. Zay moa zany le teo. Ya, vadika politika le izy. Ny antony moa raha ny analyzeko manokana aloha ny génération Z zany sy ireo influenceur izay nitarika zay fihetsiketsehana zay sorana eto aloha zany satria nisy fahasahina satria tsy évident le tamin'ireny fotoana regny
taloha moa zany fa misy fihetsiketsena dia hoe mataotra gagazo tsy mahazo alalana toujours tsy mahazo alalana zany dia mataotra gagazo marobe zany atteinte à la sûreté de l'État marobe zany fandeharan'izay ary anisan'izay koa mety nahatonga ny any amin'ny tapitanàna Tolagnaro tsy nisy sahy satria mety tsy sahy maro ihany le olanao fa tsy nanana fahasahina sahala amin'le génération Z taty Andrenivohitra ka noho ny fisian'le confrontation zany le affrontement moa zany satria sakanana le fihetsiketsehana le tambojatovo dia avy eo moa zany nisy le fanipazana gaz lacrymogène regny dia nisy le fampiasana hery mihoatra ny tokony ho izy natao tamin'le vahoaka dia zay raha ny analyziko nahatonga hoe taty aoriana nipetraka amin'izay le hoe miala rajoelina ka rehefa miala rajoelina amin'izay zany le izy dia lasa maro amin'izay koa zany le concerné dia concerné amin'izay Fort Dauphin dia misy concerné zany au Fort Dauphin za tsy teny hoe Fort Dauphin manontolo fa misy ampahany olona koa zany au Fort Dauphin izay tsy dia nankasitraka loatra ny fitondrana teo aloha dia concerné tao anatin'le cause zany dia amin'izao fotoan'izao dia io ny colonel Mikael Randrianirina filoham-panjakana filohan'ny fanavaozana ny république an'i Madagasikara chef de région toanao koa izy tamin'ny fotoan'andro izy tao Androy mifankalala tsara ve nareo tena mifankalala satria zay mpifanolo bodirindrina ary izy koa moa nisy fotoana any amin'ny Vombe izy fa ny fianakaviany nipetraka taty Fort Dauphin dia moa nifanakaika toerana nipetrahana koa zany zay efa niona ve nareo mbola tsy niona zay zany fa efa nifampiansy ihany faly ve anao hoe izy olona collègue-nao no lasa filoham-panjakana tena faly mihitsy zany faly be satria tena faly satria collègue zany ary olo tena mifankahazo mifampikasokasoka amin'ny tena ary fantako ihany koa zany iny colonel iny zany fa olona mahitsy zany izy igny olona manetry tena fa olona tena tia fampandrosoana tsaroako tsara tamin'izy tamin'izahay mbola chef de région zaho anosy izy Androy nisy fotoana zany navaivay le insécurité tamin'ny partiny Beraketa sy Soanala Beraketa moa zany amin'ny faritra Androy dia Soanala amin'ny faritra Anosy dia io chef d'état amin'izao fotoana zao mbola chef de région izy tamin'izay tena niteny taminahy anao collègue anao cotisation carburant tsika anetsehana le hélicoptère tao Iosy le basé tao Iosy satria nisy an'izay tsy fandrem-pahalema tena navaivay zay tena rapide be le action ary io chef d'état am'izao zany tena olo malaky fiasa ny fahafantarako anazy zany faly nareo faly ny olona ianao manokana faly fa manahoana ny fidirantsika zany zao amin'izao le hoe anavao an'ity Madagasikara ity araka ny foto-kevitra nentina tamin'ity raharam-pirenena ity anisan'ny fanapahan-kevitra voalohany tsy maintsy niraisina ny fanendrena prime ministre ahoana ny fahitany ny Razafindramaro Julio anio prime ministre tsika alohan'ny amaliako an'izay ngamba dia alefako kely alohaloha kely le resaka rehefa nandray an'le fitondrana zany ny miaramila tao amin'ny Kapisaty nitariny colonel Mikael Randrianirina dia taprès kely moa nisy le décision niraisin'ny HCC izay nanolotra ny fahefana rehefa nahatsapa zany fa misy le vacances de poste an'le président de la République izay lasa nitsoaka ny velany ka tsy afaka nisahana ny andraikitra mahafiloha zay izy dia tsy andany koa moa zany le tsisy président Sénat sy gouvernement tsy feno dia natolotra n'le miaramila zany le fitondrana
dia niditra atsika zany am'le ao anatin'le ordre constitutionnel ihany zany tsika. De dikan'izay zany efa nisy le fanendrena le premier ministre teo dia nanaraka le lalam-panorenana zany satria tsy colonel le chef d'état am'izao zany no zay olo tiany agny zany hoe nitendreny. Mety nahita olo hafa izy raha ohatra le olo tiana zany nitendrena atao amin'ny premier ministre teo fa niainga avy am'le proposition ny maronisa tao amin'ny assemblée nationale. Araky nitatsika am'le mandeha amin'ny haino manjery regny dia agny am'zato mahery zany ireo solo mavambahoaka zay nanolotra ny premier ministre ka aminazy zany rehefa voaja kosa zay le légalité zay dia tsy hitako zany ny olana. De mikasika an'le olona manokana koa zany za tsy de mahafantatra ny premier ministre io mbola tsy niaona tamin'io mihitsy zany fa le background moa zany no hitako zany izy raha le CV-ny tena olona manampahaizana zany izy ary manana traikefa izy am'sehatra tsy miankina ary consultant zany consultant zany misy le DG mafy zany ianao ko consultant raha teo consultant fa za moa zany aty amin'ny dingana mbola ambanimbany tsy za mbola national fotsiny hatramin'izao régional akory aza fa l'UPN raha le CV hitako zany tena consultant international ary efa niara-niasa am'ireo institution de Bretton Woods ireo zany banque mondiale hatramin'ny ireo partenaire technique et financier tsika reo dikan'izany mety ho tsara ho an'le firenena ihany zany manana olona sahala am'izay magnaraka an'izay koa moa zany raha mampitaha zany ao aleo zany tonga de ahitsiko le resany le premier ministre zay 7 taona teo aloha zay nandritra ny 7 taona sy ty premier ministre vaovao ty raha le sur le papier zany tiako resahana le fampitahana hitako hoe somary avoavolenta zany ty raiky vaovao tiky amin'ny lafiny hoe ara-pahaizana zany sy ara-teknika fa ara-politika be mpanakina ihany izy hoe atao akaiky ny mpitondra teo aloha ihany ty premier ministre ty ahoana amin'ny fahitanao zay sa tsy problème zay aminao? Hoanahy manokana zany satria tegna ho consultant izany asana consultance zany tena ifaneraseranao amina olo maro marché ny tadiavinao de mety possible tao anatin'izay mety nisy fakana sary miaraka na tsy fatako na zavatra ohatran'izay fa tiako resahana zany tsika malagasy koa zany tokony mba tsy chercher les petites bêtes loatry le firenena zao ne mizakazaka ne tsika zao nisy olana ne nivoizina zany tena mikianja ny 3 Mey zany sy agny amin'ny toerana rehetrarehetra zay nisy ny fihetsiketsehana tagnatin'izany le jiro sy rano raha fahitavako azy zany tokony ho maika atsika zany hoe hanao an'izay hametraka an'le fanovana rehetra tsy jiro sy rano ihany moa zany fa le fanovana koa ary zay agnisan'ny voizin'le tanora ao anatin'ny génération Z ka izay marina fa tsy faut pas confondre vitesse et précipitation fa tsy tokony hitaredrehetra atsika zany ho taraika amina zavatra madinidinika zany fa kosa tokony apetraka tsara zany le ino moa zany karazana hoe feuille de route mazava amin'io premier ministre vaovao zany na hoe ataontsika hoe indicateur de performance napetraka ary tokony atao amin'ny fotoana foy dia foy zany ny évaluation ray volana nomen'ny présidence zay zao de efa tsara ray volana nomeny matoa président nanome an'izay tsy mipermettre ntsony le période am'izao zany hoe hagnome le 6 mois aloha zany de efa be fa 1 mois zay hitako tsara zany ary tokony rassurer an'le vahoaka zany fa raha ohatra ka tsy manatotosa le andraikitry araky ny zavatra takiny aminy le premier ministre dia zay izy esorina am'le toerana ary misy fomba maro
anesorana azy misy le satria tsika tafiditra ao anatin'le constitution misy le motion de censure za nga mamino fa raisy valo no icensuré ny assemblée nationale anio raha ohatra ka tsy mandeha bolila tsy magnaraka an'le izy ianao Andriamatora Zavatra Maro Julio dia économiste zany hoe mpahay toe-karena ianao ny toe-karentsika dia tena latsaka mihitsy amin'izao fotoana zao ary mbola niampy an'io fahasahiranana crise nandalovana teo io ho tafavoaka ve sika ao anatin'ny fotoana fohy mba hiverina normal aloha fiainan'ny olona marina fa tafalatsaka agnatin'ny adiny toe-karentsika sy resako moa ny antony fa fatatsika matoa misy le fitroarana zany dia nohony zay raha zavatra raiky kely angamba ny resako amizay fa marobe le izy ny vidiny la vanille ohatra vidiny la vanille tena mampalahelo arivo ny kilo nefa zany taloha efa magna million singa ray fotsiny zay fa marobe ny zavatra tsy mety amin'ny toe-karena malagasy misy mety ho tafaverina amin'ny vidiny taloha io la vanille io raha fijerinao azy fijeriko azy tokony tafaverina am'le vidiny azo apetraka tsara satria ny problème ane le gouvernance ny le secteur mihitsy efa hitavaka an'io la vanille misy zaho tsy tongony agnaran'olo satria mety misy zany olona izay tena hoe manana mainmise am'le filière tsy la vanille avao fa mety filière maro ka efficient zay zavatra zay zany mahatonga le fitotongany le vidiny zany ka am'izao fanovana zay mipetraka zao zany tena tokony tsy hisy aloha zay zavatra zay tena hoe tokony tsy hisy tsony zany olona opérateur ray na roa na ohatran'izay tena anao ampimamba filière anankiray na maromaro fa avela lalaka mihitsy zany le olo isehatra amizay sehatra maro karazana zay zany le fiarina zay fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena koa ne manahirana ny vidiny la vanille amin'izao fotoana sa indrindra fa ny amerikanina eo mampiakatra be ny douane io fa la vanille ny Madagasikara ne la vanille tena prisé zany tena ilaina tsy hoe nitotongana ny korony la vanille maneran-tany zany mbola tsy manana information mikasika an'izay fa fandinihako la vanille zany produit mitenira ihany ny vidiny io zany eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena fa le fisiany zavatra zay mahatonga anazy aty fotony tena hoe mitotonga ny vidiny satria misy manao ampimamba zany dia lasa vidiny mora le izy dia tsy équitable zany le commerce ireo mpandraharaha zay manondrana mety mahazo tombony be dia be fa ny tantsaha zay mamokatry tena mampalahelo fa tena tsy mahaleo ny sarany zany ny vidiny iny moa tena adihevitra be mihitsy iny ary tena mitomany teto moa aza nisy olona ny teny tantara tamiko mihitsy hoe tena maty mihitsy dia le fanontaniana atao hoe mety hiara ihany zay mety hiara ihany c'est pas iny moa tsy raha tena hoe catastrophique be ane zany zany hoe itsika moako zany za moa zany tsy manana statistique am'le agrégat macroéconomique sarotry mandainga ny économiste mako rehefa manao analyse macroéconomique dia mijery an'le agrégat ny ao ny taux d'inflation ny ao am'le resaka finance publique jerena ny balance de paiement jerena tsy anagnako zany zao zay statistique zay fa raha fahitavako azy matoa zany mijery ihany koa zany le korony ariary tatoato hitako hoe marina fa mbola ambony le euro fa misy relative stabilité ihany dikan'izay zany mbola misy fiodinany ihany zany le toe-karena donc zany fahitavako anazy tokony azo arenina tsara Madagasikara koa ne firenena manan-karena izy arena rehetrarehetra misy eto amitsika arena kibony-tany arena agnaty ranomasina arena ambonin'ny tany
misy aby zany resaka tourisme misy amintsika eto. Ka raha vao mipetraka le fanovana zao zany ka hoe mandeha araky ny tokony ho izy ao anatin'ny fahitsiana zany le gouvernance tena hoe misy bonne gouvernance zany le fanjakana minoana anao misy le DG fa vetivety ho tafarina zany le toekarena. Fanazanina tsy zany mbola mampiay azy zao ny fifandraisantsika amin'ny institution Bretton Woods efa misy Banque mondiale anahoany reo ahoana fahitany razafindra maro an'izay. Fahitavako azy aloha nisy intelligence any isorako ny excellence chef de l'État tamin'ny nitsofoka agnatin'le ordre constitutionnel. Satria tsika amin'izao fotoana zao zany ny présidence any zany ataontsika hoe napetraky niova fa misy didy mpitsarana décision avy amin'ny ACC fa ny rafitra rehetrarehetra ne eo ihany ny Sénat eo ny Assemblée nationale eo ny commune ny maire eo aby de dikan'io zany de miobserve ny communauté internationale tsy say manameloka aloha tout de suite. Fa ny fahitavako na ny Union africaine sy les Nations Unies mety nalaky loatra le zany hoe reo zany mety nahare an'le déclaration voalohany reo de mety hoe tonga de nanameloka zany fa d'après amizay hitanao rehefa nisy le fianianana tonga tao aby any les membres ny corps diplomatique grand complet midika zany fa raha ireo zany efa nanameloka an'ity fitondrana ty fa tsy niavy tao fa matoa reo tonga ao ary aritra am'izao fotoana zao misy voamaly angamba nandray an'ny ambassadeur any France ny colonel chef de l'État de midika zay zany fa za tsy teny hoe fa makato tanteraka fa zay foana manko le ho an'le reo diplomate reo fa mirona agnatin'izay tsika miobserve izy mijery ahoana le famindra le izy koa le zany le révolte ne révolte populaire le izy ary tsapan'ireo chancellerie étrangère reo zany na ireo koa ne miaina am'le resaka jiro sy rano satria reo mipetraka eto ary fantandreo koa zany fa le vahoaka zany tapenam-bava taloha tsy nanana fasahina fa heureusement atsika moa nisan'igny Nepal igny de ohatrany tombotombo le risque ay atao tsara zany le mirongatra de nisan'igny nisy risque amizay le tanora le cause zany noble ary sarotra hoandreo ny anameloka fa raha fahitavako azy raha mandeha dans la direction io fanovana io zany le fitondrana an'le titetezamita ty zany mino zany fa hanampy atsika zany. Ny henina natahorana koa ny anina chef ny SADC natahorana hoe tena ikafy hoe anameloka atsika amin'izao zava-misy zao nefa izy tonga ohatran'ny tonga zay iandinika ijery te atsapa zava-misy aty Madagasikara de ohatrany tsy nanameloka mihitsy le SADC hatramin'izao. Ka io le fomba fiasa tena izy satria manao diagnostic aloha état des lieux qu'est-ce qui s'est vraiment passé inona ny tena niseho fa tsy mionona am'le taritra azo à gauche à droite mety mihitsy io démarche ny SADC hoe tsy tonga aty ry zareo de manatona an'le akolafikery maro isan-karazany. Ararotika ny fahitananao enao fa nitantana région ty resaka fitsinjaram-pahefana ty chef de région taloha io adihevitra be anisan'ny mba hiadivanao ve ny fanovana rafitra ka mba tena isininy tena hoe décentralisation eto Madagasikara. Tena ny aina amin'io décentralisation sadasada io zahay zany. Zahay izy efa nitantana région zany mahatsapany zany. Titranao avao zany mipoapoaka hoe lehibe ny faritra fa les moyens d'action aloha zany faible. Zay taloha le monsieur le DG 210 millions d'ariary ny subvention men'ny fanjakana FIB isan-taona par région. Tafara taty moa tsy fatako fa ohatrany nisy ny ohatrohatra kely. Inona ny zavatra vitanao am'izay? De les ressources zay omeny le lalàna ho an'le région
misy ihany fa regny ressource recette parafiscale regny zany le ristourne regny zany agnatiny regny zany fa tsy de betsaka tsy betsaka fa ny ristourne minière ny cas Fort Dauphin tsy de betsaka aloha par rapport am'le sasany fa par rapport am'le besoin le faritra kely de kely ny zava-misy koa am'izao fotoana zao araky ny vaovao mariporitra azoko zany efa tsy ambolany zany fa ataonany dia sitominy zalahy aty ambony hono le ristourne le pevany QMM tokony mandeha agny amin'ny collectivité territoriale décentralisée mandeha amin'ny commune anankitelo Ampasinampoana Mandomondromotra Tolagnaro sy mandeha amin'ny région Anosy de sitomina aty de après am'izay zany zay vao hoe misy fotoana reo mandefa araky ny montant zay sitrapony sy amin'ny fotoana zay tiavana azy zay zavatra zay zany tena fanitsakitsahana ny lalam-panorena no fahitavako azy satria ny principe de l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées dia garanti par la constitution ary tsy modifiable tafiditra ao anatin'le article 163 mitovy am'le tsy fahazona mikitikitika an'le halava sy nombre ny mandat io principe na autonomie des collectivités territoriales décentralisées nefa tena tsy voaja mihitsy tsy voaja ay zany tsy tonga de hoe QMM mivantana ny mame nareo amin'ny faritra fa rofiny taloha izy io zany QMM versé amin'ny trésor de trésor manao les répartitions de tonga de mandeha aminay firisan-jato moa zafady raha ohatra ka 30% zany ny région am'le redevance am'le redevance ristourne ma ristourne filaza fa le mandeha amin'ny état central no redevance zany hoe ny 70% le total zany le taux taloha zany izy 2% de 70% io zany mandeha any amin'ny collectivité territoriale décentralisée de ristourne ran'izay de le 30% zany mandeha amin'ny état central de redevance de naran'izay de le 70% zany ça fait 1,4% mizara telo koa zany mizara efatra 30% na région 60% zany zarain'le commune telo le tena mipetrahany du ressort amin'ny l'exploitation zany Fort Dauphin Mandomondromotra Ampasinampoana de 10% taloha nandeha tamin'ny faritany fa ohatrany hoe nisy modification taty afara mba azo fatarina ve hoe le pourcentage foana ndresantsika eo amin'ny otrininy eo fa zany rehetra zany ohatra hoe le hoan'ny faritra tsy de fa izy moa miovaova arakaraky le valeur le produits zany fa le tokotokony amin'ny izy aloha zany tsy latsaky ny milliard d'ariary isa-taona tsy latsakin'izay ho an'ny faritra ary le hoan'ny commune ho an'ny commune manahaka ny Ampasinampoana zao mitovy tao am'le faritra fa ho an'le Fort Dauphin sy Mandomondromotra 15% ny antsasany na zany na tsy zany mbola hoe kely le izy raha oharina am'le besoin le région za moa zany efa miresaka an'izay da tsipika ihany tamin'ny taona 2021 nanao mise à jour en tant que consultant nanao mise à jour ny plan régional de développement ny faritra Anosy de tamin'ny 2023 nanao mise à jour ny plan régional de développement ny faritra Androy de tao anatin'izay zany mijery hoe inavy le action prioritaire rehetrarehetra zay miainga avy amin'ny diagnostic zany participatif de mivoaka hatrany am'le inavy le action de l'investissement atao chiffre fotsiny meko anao magnodididina ny 800 millions de dollars any koa ny perdi anankiray le action agnatiny ao zany 800 millions de dollars faritra anankiray
imaginez vao amin'izay zany hoe agnatiny eo zany hoe mety misy fagnamboaran-dalana ny ao, mety misy famboarana hôpitaly ny ao, mety misy fanamboarana EPP ny ao, mety misy fametrahana poste avancé ny ao, mety zay action rehetrarehetra priorisé zany tao anatin'le PLD évaluena tsy latsakin'izay. Nefa mivolamena ny Banque mondiale sy ny FMI 100 millions de dollars ho an'ny Madagasikara. Ho an'ny Madagasikara. Ka izy eo mihitsy zany tsika. Ien toko. Tena faible zany. Za de tena zay manko manana réseau ihany koa zay zaho nianatra tany amin'ny CRD zay Centre d'études et de recherche sur le développement international tany France. De misy afrikana maro miara-mianatra aminay. De mbola en réseau zahay zany. Misy any Côte d'Ivoire, misy any Sénégal, misy any Burkina Faso. De nany zareo any zany tena ambony de ambony zany le vola azo. Zany. Côte d'Ivoire moa fa tsy teneny. Côte d'Ivoire ne mahazo hatramin'ny milliards de dollars. Ya. Fa maninona antsika Madagasikara zany omena miette zany hoe 100 millions de dollars izy esako teo ho an'ny région anankiray fotsiny fa manakaiky 1 milliard. Fa manakaiky 1 milliard de dollars. Nefa mahazo an'le 100 millions raha mbola ady sy tolona be. Ady sy tolona be, mbola conditionnalité maro maro be assortina conditionnalité ny karazana cadeau empoisonné avao koa. Forcé vanao le fanjakana hanaraka le retraite aby tsy maintsy ataonareo. Na dia impopulaire zay mesure iny. Azonao le raha amizay tsy manana autonomie zany tsika tsy manana indépendance. Ka eo mihitsy zany tiako dirana hoe amizao fanovana zao sao de mba tokony fa fotoany zao hoe mba hametraka zay fandresy lahatra zay zany fitondrana. Hoe anareo hiara-iasa aminay zao ny vola ilainay. Zao ny vola ilainay, zao ny asa ataony amin'ny vola io. Fa rehefa tsy magnaraka an'izay izy afaka mitady partenaire hafa. Tsika ne manana souveraineté tsika. Fa tsy ho fatorana amin'le anay tsika. Zay aloha zany gn'approcheko an'le fitondrana amizao hoe rehefa tsy mahafapo de mitady tsy hoe tsy dikan'izay hoe tsy hoe miala an'ity fa hoe mba mitady koa hafa. Zay metimety ihany koa zay le partenariat araky resaky ny colonel chef de l'État hoe gagnant. Mba hoe mahazo tombony reo, mahazo tombony koa tsika ne manana arena maro. Fantanina farany Andriamatora Zavindramaro Julio, ianao économiste dia ady hevitra be amizao ary mety ho anisan'ny edikevitra ty le resaka santany vola ariary ty. De misy moa tena olona mivoy an'le hoe mamoaka décret fotsiny de fixena ny taux de change. Ahoana ny hevitra momba an'izay? Ny hevitriko zao moa de variena mihitsy ny haino an'le économiste namana igny. Io moa zany mety samy manana an'le école ny anarany. Les propositions moa zany de hoe foanana ny midy gouvernementsika zany basculer amina régime d'échange fixe. Satria le régime d'échange flexible na le flottant amizao zany tsy mety izy de réévaluer zany le vola gasy. Hoe sady foanana igny zany no alefa misy sandra réévaluer ampiakarina. De io de tonga de hilamina ohatran'izay aby izy le vidin-javatra rehetrarehetra ary manome délai mihitsy izy hoe zao volana. Fa raha zavaiko tsotsotra zany. Raha ohatra ka miditra amizay tsika réévaluer tsika zany ny vola gasy. Ohatra hoe raha amizao zany hoe 5000 euros de lasa mety ho lasa hoe 2000 ohatra ny euro ohatra. Dikan'izay mia matanjaka le vola gasy. Ny effet à très court terme ny fiantraikany. Raha voainy fa matanjaka le vola gasy lasa mia faible le vola vahiny, inciter zany le olona le agent économique qui importé. Azonao? Hanafatra entana. Satria mora le raha oharina amin'ny ariary sy mora le vidiny ataontsika automobile, télévision sy ny entana reny. Ary mety ho entana bien de consommation ny tena ho afarany. De rehefa tsika amizay zany magnafatra entana, mitombo le fafarana entana, l'importation, de mitombo zany le demande de devise. Tsika ne tsy convertible ne le ariary. Tsy ariary tsika igny dia hividianatsika automobile en États-Unis na en France na en Japon. Fa tsy maintsy devise.
dia mitombo zany le filana devise amin'izay fotoana. Dia raha vao mitombo le filana devise mihena koa le réserve de devise. Ankoatrin'izay amin'ny exportation koa. Raha vao ny fois mialafo koa le ariary, miasarotro koa le entantsika ty. Azonao le enta fanondrana io lavany resantsika io. Ny crevette ho lafo amin'izareo vahiny agny zany. Satria dia dikan'izay zany hihena koa zany ralentira le exportation. Exportation. Ny exportation zany fanondranana entana mihena, ny fanafarana entana miakatra, vao maika creuse zany, déficitaire, l'écart, le balance commerciale, dia creuse ihany koa le balance de paiement. Donc tsekenao mihitsy zany tsekeko mihitsy zany vao une fois déficitaire le balance de paiement, mety hisy risque de cessation de paiement satria na io importation raha fa tsy misy devise tsonany eo amin'ny banque centrale, tsisy réserve, tsy fantako firy semaine ny réserve de devise tsika hoe 6 semaines. Fa raha manao zay tsika mety tena accord de devise. Ary maro be le firenena fa expérimenté an'io. I République démocratique du Congo moa zany mbola Zaire izy tamin'ny fotoana zany. Nampitovisina amin'ny dollar américain misy le dollar zaïrois. Zay misy le natao le dollar zaïrois. Parité égale. Satria zay ny eritreritry hoe raha pitovisitsika ino ny hafarana anao. Tena tsy mba hoe hyperinflation fa tena méga inflation. Hoentina misopika ny vola hividanana mofo. Ary dollariser l'économie. Tena tsy mividy raha amina raha tsony olo fa le dollar. Avidy eny amin'ny tsena misy le raha taminy. Izay ve tiantsika ho tonga a Madagasikara. Izaho aloha zany mitsipaka ny raisonnement ny namana économiste igny mikasika an'ilay misaotra anao chef de région Razafindramaro Julio nitondra izay fanazavana nentinao zay. Misaotra anao nanasa anay koa fa tsy le olona rehetrarehetra moa zany manana chance fa nanasa anay ianao amin'ny mpiara-miasa koa moa tsika taloha. Dia mba ahafahanay naneho ny hevitra teto ary misaotra atsika vahoaka rehetrarehetra mpanaraka ty émission Solanga ty. Izay rariko mba hitohy mandrakariva zany satria zava-dehibe mahafinaritra zany. Tsara tokotra aloha milaza antsika fa Andriamatoa Razafindramaro Julio dia directeur teny amin'ny CEFOM, le centre de formation tao anatin'ny ministèren'ny serasera tamin'izany fotoana zany dia tena niara-niasa tamin'izany fa samy manana ny lalany mo chef izy ty ianao lasa chef de région tany Anosy ny tenanay mijanona ho mpanao gazety fa dia isaorana anao ary dia mirary anao ho tafaverina soamantsara ny tanindrazana any Fort Dauphin any. Tapitra amin'ny fotoanantsika veloma tompoko.